isika rehetra dia mbola mahafalanay ry Andriamanitra io ny manaratra feonay hiverinarana masina amin'izao fotoana ny izao ny teny izay omenao ho anay dia atao vonina ny andray anao mandrakariva izahay amin'izao advento izao voninahitry ny larinao zavako izany narin Jesosy amen. Risiko lady malala ho amina rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra antsika sy Jesosy Kristy Tompo amen. Amin'izao alahady faharoan'ny advento izao dia valahatra hotoriana amintsika ny soratra masina araka izay voasoratra amin'ny filazantsara araka ny Lioka toko fa 7:1 ka hatramin'ny 9:30. Lioka toko fa 7:1 ka hatramin'ny 9:30 toy izao no favakin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy no nanontanian'ny fariseo izay andro hiavian'ny fanjakan'Andriamanitra dia namaly hoe tsy misehoseho no fiavian'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary ny olona tsy haino hoe indro ety na indro ery fa indro ny fanjakan'Andriamanitra dia ao anatinareo. Ary hoy izy tamin'ny mpianatra, ho avy ny andro anirenareo ahita ny anankiray amin'ny andro ny zanak'olona nefa tsy ahita ianareo. Ary ny olona ilaza aminareo hoe indro ery na indro ety nefa aza mandeha ianareo na manaraka azy. Fa tahaka ny elatra manelatra hatramin'ny faravodin'ny lanitra ka mahazava hatramin'ny farany koa dia ho toy izany ny zanak'olona amin'ny androny. Fa tsy maintsy mijaly mafy izy aloha ka ho lavin'ity taranaka ity. Tahaka tamin'ny andron'ny Noa dia izy toy izany koa amin'ny andron'ny zanak'olona. Inana izy, misotro izy, napakabady izy, navoaka-piakarina izy, mandrapiavy ny andro izay nidiran'ny Noa tamin'ny isan'ny fiara. Dia tonga ny savidrano ka nandringana azy rehetra. Ary tahaka ny tamin'ny andron'ny Lota koa, inana izy, misotro izy, nividy izy, nivarotra izy, namboly izy, nanao trano izy. Fa tamin'ny andro izay nivoahan'ny Lota tao Sodoma dia nisy afo sy solofara nilatsaka avy tany an-danitra ka nandringana azy rehetra. Dia ho tahaka izany koa amin'ny andro isehoan'ny zanak'olona. Amen. Mazana moa rehefa advento ohatr'izao dia ny fiomanana amin'ny krismasy no azavaina amintsika. Tsy diso izay. Tena marina moa dia ny fiandrasana ny fiavian'i Jesosy. Izay ny tena marina dia misy karazany maromaro eo. Voalohany aloha ilay efa nazavaina teto amin'ny heriny ny fiandrasana ny fahatongavan'ny Jesosy amin'ny krismasy ilay izy tonga teto an-tany izany. Anankiray izay. Karazany iray hafa koa ity voaresaka ity. Dia ilay fiaviany any amin'irao lanitra tsara atsika rehetra. Io atsika koa io fa tsy voatery ny krismasy ihany moa izany io. Ilay tena fahatongavana moa izany tena jerena eto. Nanontany ny fariseo teto, nanontany an'i Jesosy. Satria moa Jesosy fantareo tsara fa tsy tiany satria mahay soratra masina dia mampialina andro zareo. Dia tiany ho fandriana matetika izy anontaniany zavatra dia heveriny hoe hiteniteny foana mantsy Jesosy. Dia teto dia ny amin'ny resaka fanjakan'Andriamanitra nanontaniany hoe oviana no tonga. Izy zany mety hoe io zany dia mety misy tsy mahita ohatra tsika eto Madagasikara zany mety tsy ahita satria mety any Israely ny hitranga ilay izy. Na hoe eto Madagasikara no hitranga ny fanjakan'ny lanitra dia tsy ahita ny ankafa. Dia manazava tsara Jesosy. Ny rehetra dia ahita, tsisy teny hoe io hoe na hoe io hoe fa ahita izany avokoa ny rehetrarehetra. Ary amin'izay fotoana izay dia izay tsy vonona handray an'i Jesosy dia arak'izay tsy vonona izay dia tsy afaka hanaraka azy. Satria afaka ny ondriny izy amin'izay fotoana izay. Ny olona izay mino azy, ny olona izay nametraka amin'ny fiainany rehetra taminy dia ho raisiny miaraka aminy mazava ho azy. Izay no manana antsika anio. Mila vonona mandrakariva isika handray an'i Jesosy amin'ny ora rehetra. Io tsy mampatahotra io sekolady malala. Misy miteny hoe miomana fa raha vao maditra tetretsin'i Jesosy aza diny fa mpanota avokoa isika rehetra. Tsy arakaraka ny asa izay ataontsika no avovonjy antsika na antsika. Efa avovonjy isika fa ny finoana antsika irery ihany no ahafahana manamarina antsika, no ahafahantsika mandray mihazona izany fiainana mandrakizay izany. Tamin'ny andron'ny Noa tenena hoe hisafidrano avy anie hoe mezan'olona fotsiny Noa. Fa izay tafiditra tao anatin'ny samy fiara afitra. Dia tahaka amin'izay koa tamin'ny andron'ny Sodoma sy Gomora. Tenena ho ravan'Andriamanitra ity tanàna ity fa andao hivoaka. Izay tsy nino moa izay memean'ny Lota dia maty tao satria nilatsahan'ny afo ny tanàna. Dia tahaka an'izay koa isika. Mila vonona mandrakariva
andrain'i Jesosy. Matoa isika matahotra dia mbola milalao anatin'ny fahotana izay. Mbola misy zavatra ratsy ataontsika izay tsy fohitsika mihitsy. Fa matoa ny olona tena satry ny ara ho faty, zarany azy ho faty Jesosy satria nahoana efa azo miantoka hoe miaraka amin'ny Jesosy izy. Efa fantany hoe ho azony izany fiainana mandrakizay izy dia apetrana amin'ny Jesosy ny fiainana manontolo ary minona ny Jesosy izy amin'ny zavatra rehetra atao. Engane isika reseko lady malala mba ho isan'izany olona izany ka vonina handray an'i Jesosy mandrakariva ambara-piaviany eny amin'ny raon'ny lanitra indray. Vavaka isika. Misaotra anao izay re Jesosy fa nahavita soma tsara indray iny fizarana ny teninao iny. Atao vonina ry izahay, atao tsy mihorohoro fa mino anao tanteraka izay amin'ny asa rehetra izay ataonay. Voninahitry nanao zambako izany. Amen. Prière. Nous te remercions Seigneur pour ce nouveau moment que tu nous as donné afin que nous écoutions ta parole. Pardonne-nous les péchés que nous avons commis et fais que nous soyons toujours prêts à te recevoir, quelle que soit l'heure où tu adviendras. En ton nom, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen. En ce deuxième dimanche de l'Avent, l'écriture sainte qui nous sera donnée est écrite dans l'évangile de Luc. Luc chapitre 17, verset 20 au verset 30. Luc chapitre 17, verset 20 au verset 30. Voilà ce qui est écrit au nom de Jésus-Christ. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de telle façon qu'on puisse le voir. On ne dira pas, voyez, il est ici, ou bien, il est là, car sachez, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Puis il dit aux disciples, le temps viendra où vous désirez voir l'un des jours du Fils de l'homme, mais vous ne le verrez pas. On vous dira, regardez là, ou regardez ici. Vous n'y allez pas, n'y courez pas. Comme l'éclair brille à travers le ciel et l'illumine d'une extrémité à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut d'abord qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par les gens d'aujourd'hui. Ce qui s'est passé du temps de Noé se passera de la même façon au jour du Fils de l'homme. Les gens mangeaient et buvaient, se mariaient et vous donnaient en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. La grande inondation vint alors et les fit tous périr. Cela comme au temps de Lot, les gens mangeaient et buvaient, achetaient et vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot quitta Sodome, du feu et du soufre se mit à pleuvoir du ciel et les fit tous périr. Il se passera la même chose le jour où le Fils de l'homme doit apparaître. Amen. En cette période d'avant, vous savez très bien qu'on se prépare à recevoir Jésus. Il y a plusieurs significations de l'avant, mais la seule et unique qui est valable pour toutes, c'est le fait de recevoir Jésus. En général, on parle de la réception de Jésus à Noël, le fait qu'il soit né, et c'est ce qu'on commémore. Mais il y en a d'autres. Une autre, par exemple, celle qui est écrite ici. L'avènement de Jésus, l'avènement du royaume de Dieu à la fin des temps. Exactement quand il reviendra pour le jugement dernier. Alors, les pharisiens demandent à Jésus quand viendra le royaume des dieux. Les pharisiens, vous les connaissez très bien, ils aiment bien piéger Jésus parce qu'ils sont jaloux de Jésus, ils sont jaloux de l'intelligence de Jésus. Ils posent des questions de façon à ce que Jésus dise n'importe quoi ou Jésus dise quelque chose de faux. Vous savez très bien que Jésus ne tombera jamais dans ce genre de piège. Alors Jésus a dit que le royaume des cieux ne viendra pas de telle façon qu'on puisse le voir. Parce qu'il croit que lorsque le royaume de Dieu viendra, par exemple si Jésus viendra à Madagascar, les gens d'Israël ne le verront pas. Ou à l'inverse, si Jésus était en France, venait en France et les gens de Madagascar ne verront pas. Le royaume des cieux est au milieu de vous. Tout le monde le verra. Et à ce moment-là, il sera trop tard pour ceux qui ne croient pas en Jésus. L'avènement de Jésus n'est pas pour faire peur. Ceux qui ont peur de l'avènement de Jésus, c'est parce qu'ils s'amusent dans le péché. Ils ne veulent pas se repentir de leur péché. Mais il y a des gens qui attendent ardemment la venue de Jésus. Même s'ils meurent, ça ne leur fait rien. Parce qu'ils ont la certitude que dès qu'ils mourront, ils seront avec Jésus. Pourquoi? Ils savent qu'ils ont déjà eu le royaume, la vie éternelle en eux au baptême. Il suffit tout simplement de croire, il suffit tout simplement d'avoir la foi en Jésus dans tout ce qu'ils font.
et ils ont la certitude qu'ils seront avec Jésus le jour de leur mort. Quand Jésus viendra, il y en a qui seront donc prêts, il y en a qui ne seront pas prêts. Lors du grand déluge, au temps de Noé, Noé a dit qu'il y aura un grand déluge. Qu'est-ce que les gens ont fait? Ils se sont moqués de Noé. Ah, tu peux reconstruire une arche alors que, regarde, il fait beau temps, il n'y aura pas de pluie. Et quand les pluies sont arrivées, quand le déluge a commencé, Noé et sa famille étaient dans l'arche. Ceux qui n'étaient pas dans l'arche ont péri dans la grande inondation. De même au temps de Sodome et Gomorrhe. Quand Lot a dit « Venez avec moi », Dieu va ravager cette ville, Dieu va détruire cette ville. On se moquait de lui. Et quand Lot et sa famille sont partis, le feu et le soufre sont tombés du ciel et a détruit la ville de Sodome et Gomorrhe. Il en est de même pour la seconde venue de Jésus. Lorsqu'il viendra, il y en a qui seront prêts. Il y en a qui ne seront pas prêts. Nous, chers membres de l'École du dimanche, soyons prêts. Mettons toute notre confiance en Jésus. Mettons tout notre amour en Jésus, car il nous a déjà sauvés lors du baptême. Et soyons prêts à l'accueillir. Mettons toute notre foi en lui. Croyons en lui. Ainsi, nous garderons la vie éternelle qu'on nous a donnée le jour de notre baptême. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père, et la communion avec le Saint-Esprit soit avec vous. Amen. Prions. Merci Seigneur pour cette écriture sainte que tu nous as donnée. Fais que nous soyons toujours prêts à t'accueillir et fais que nous gardons la foi en toi. En ton nom Seigneur, je sens cette prière. Amen.
Dia lupa di Jehovah.
fitiavana tolony elitsy voketraka amin'ny lalansarotra ka izorondaisy atahotra omaolombelona fidiunareuani fidiuani zay otomboindare araizausi iangonako iangokwanizeovizaka araizausi iangonako iangokwanizeovizaka fidiunareuani fidiuani zay otomboindare araizausi iangonako iangokwanizeovizaka araizausi iangonako iangokwanizeovizaka Maisao no anontanianao dia aoka fao tsy makivy tsy mety sasatra sika tily miasa fatratra RTL tsara kana dia kely indrindra aza no ny andohanao dia ho lehibe indrindra no hiafaranao joba toko fahavalo ny andinin'ny fahafito Radio Teny Fiainana FM 91.2 hita ianao anie Jehova ka hiaro anao ampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehova ka hamindra fo aminao anandratra ny tavany aminao anie Jehova ka hanome anao fiadanana amen Numeri toko fahaenina andininy fahaefatra amby roapolo hatramin'ny fahaenina amby roapolo. L'Éternel te bénisse et te garde. L'Éternel fasse lever la lumière de sa face sur toi et use de grâce envers toi. L'Éternel lève sa face sur toi et te donne la paix. Amen. Nombre chapitre 6, versets 24 à 26. May the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and gracious to you. May the Lord look on you with favor and give you peace. Amen. Number chapter 6, verse 24 to 26. Misaotra anao re mihaino radio Teny Fiainana anako. Eny re bebea. Raisitsika amin'ny marindrefy raika amby 107.3 MHz zany a. Misaotra re.